Fangalam-perimaisim-bolana nosoratany Raja Jean Rivo. Ho velomin'ny faly, rakoto, miaraka amin'ny ony miajanirina, saloy, ny ravo. Nandry feo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy olosoa. Allô, izy zao e? Za ihany le tsy tirinary a. Itiana ve? Fa izandray e. Ay ve, ohatra ny ova mantsy ny feo an'ny lako, tsy haiko. Ka ohatra ny voan gripa mantsy za ioko. Tiana, de inona ny vaovao e? Misy tokoa fa tongava tsy ela ilazako azy e. Mba niala sasatra kely angely tsy ahy e. Aleo amin'ny sabotsy e, fa misy inona e? Mila namana aho a. Na dia mango fotsiny azako. Dia ahoana zany no fomba ialako ato an-trano aminao e? Nefa vao avy nandro mihitsy aioko. Asa zay fahaizany lanina hoe antsoiny lehibe anareo fa misy asa maika. Tiana, aza de manao bodingerina fotsiny ohatran'izany letsy fa alazao ny marina. Raha hidradradratra eto amin'ny telefona eto ve letsy toy ny ao aminareo a. Tongava fotsiny aloha dia ho fantatra lahy ny antony e. Zay a. Fa iza koa ranary ny antso ato ny telefonanao teo a? Ka ny any am-piasana fa izy misy asa vonjena maika hono manko ilaina amin'ny alatsinainy nefa de mbola eo koa ny alahady tsy asana. Ka tokony mba hametraka vola ianao amidy loka raha izany a? Ohatray, ory ary a. Fa nga de tsy mba nisy mihitsy any aminao ka. Fa misy verinary angataka aminao a? Ka adinonao anga ny vola laniko tamin'ny fianaran-joary zanatsika? Ory ary a. Anga koa heverinao fa tsy vola be no lany amin'ity bus isanandro ity ka mba manome anao ihany anena de tsy matetika azy e. Fa mba makaiza daholo aro an karamanao e. Ka tsy ampy ato. To za vehivavy foana ny tangosana. Ianao mpiasa-panjakana indray ve no ilaza ho tsy manana e? Za zay mpiasana orinasa kely ery no ianjadin'ny fandaniana tao an-trano. Iary a. Za taitra anao fa mbola misy zavatra ho karakaraika hoe mety ahasoanao kosa. Eny ary fa de miandry ahy e. Nefa so de fampanantenana pokaty fotsiny ohatran'ny ataon'ny fitondrana efa zatra manao an'izany ianao. Aza matahotra fa ho hitanao eo izy. Zay fa lasa aloha e. Ohatra ny mampanahy mihitsy ny toetrany nary ity ka. Efa nisy fotoana nahamaika azy toy izao koa indraindray. Saingy izao vola seritreritra. Engany mba tsy hitombo nyzany fisainako izany. Nefa mosh mampanantena zavatra be ihany izy ka hita eo indray ny toyany. Ary ohatran'ny lasa lavitra mihitsy ingeny izany fa inona no nitrangariny eny tsy de misy inona kory anaka. Fa ty rainao manana dia maika matetika ty malasa eritreritra e. Ka raha momba ny asany kosa ve mo atao ahoana fa fanajana ny asa nge zany e. Izy raha ty ho fantatro fa mpiasa-panjakana ka mety aza mbola ho alefan'ny lehibe amin'ny manatotosa raharahany vilany. Eny azo le ferina ihany zany. Fa izy milaza ho tsy manam-bola foana rehefa misy mahamaika azy toy izao ne. De za ihany koa ny fahatrarany tsy ampy amina sakafo ato an-trano ato. Nefa mbola eo koa ny fikojakojana ny tokantrano. Zay aloha ny amin'iny fa sao de mbola misy ilaniny aloha e. Fanao ina ianao Zoary? Ka zange andeha hanao fanatanjahantena iny efa fanoko isaky ny asabotsy. Mo ndana re fa vitako izay ny sisa e. Nefa aza de ela loatra fa mangatsika eo ny sakafonao a. Tsy maintsy tonga eo amoromy folo fa aza matahotra ny eny e. Tandremo sao varim-barina amin'ny ankizy vavy ihany a. Neny tio de efa saritsarotiny amin'izany ka. Ankizy daholo namana ihany de maninona. Ka mba vazivazy re iny hafa tandremo ihany manadala zanak'olona indrindra raha tsy ampy taona e. Ka na za koa aza ngeriny vao 17 taona kina nidirako amin'izany. Eny e, vazivazy ho any ahy e. Azo atao matezitra. Zay raha fa lasa aloha e, mandra-peo ny neny.
Arabaina le tsy fa tonga soa. Manao miora. Salama tsara arak'izao fahitany lahana ety ambony kianjo zao. Fa ilany manahoana? Mitovy amindry ihany ko. Ary efa tsy tsarona tsony angala orika kely fifampiarabany. Ndray. Azafady tokoa fa variana nge zahay. Eo are. So de fa misy akanga tsara soratra kosa ary anoany ka mbola variana mieritreritra azy. Ny tsara soratra ve aky izy oatrandria? Fa de mba hoe te resaka koa ngambondry tika. Ko maninona ary tsy natao tamin'ny tena izy le orika fa navily tany amin'ny takolaka. Aiza kiny de atao an'izany sady. Mbola samy zaza ngetsika. Fa mba ahoana ary lo fijeriny lahana amin'izao e? Ka taky ny volazako teo nge fa maroroka be fotsiny. Orika mpifankatia ve de maninona e? Miora. Ahoana? Maroroka aho satria hita mirongaronga mihitsy ka mitaona izotra amin'ny lalana tsy mbola voafaritra eo amin'ny setry ny tena fitiavana. Na 12 taona aza ny taonako zange efa matsapa rehefa andingana ny fahamatorana ka de mahadiso ve ny orika mitoro ny tena fitiavana? Ka kimba ho tsaroandre fa ao anatin'le fotoana mahafavay atao hoe fialana sakana ngetsika. Ka mendimendy ery anandrana izany atao hoe fitiavana. Ka rehefa vovo ifanery vady de vita hatreo ny fianarany. Nefa koa mbola tsy ampy fahalalana momba ny fanambadiana. Eny tsy manana experience akory tsika. De milaza inona nefa izany? Tsy mbola moty akia. Animba tena fotsiny amin'ny fahatanrana. Ary to tesitra la? Ka ndritsinina mitady mbola tsy azo ataoko fa de misizy be fotsiny ko. Ny nikotariana amin'izany ndresako satria ny zavatra tadiavindringe de mazava fa tsy maintsy tonga amin'izany ka mety ampikatrako. De diso zany za amin'ny fiheveran'ny azy. Tsy fantatry mihitsy izay tiandry atongavana fa amiko aloha de alefa naja mba tsy ho azo ny fakapana araky ny voalazako teo e. Ary mety mitombona ihany zany ny ahako somary fasifasitery aloha. Ndrio aza de mikiry biby amin'ny zavatra tsy misy fitandremana toy izany. Songe mba hanimba no avitsika raha toka ho silafako io. Inona nefa ny olana amin'izandry tsoary zavatra tsotra fotsiny mba hangatahako any lahana marinako ny tena fitiavako de to teny fisarahana ny avalon'lahy. Ka mihitsy alohaka izany ho any fa so hitarika zavatra fa ny fitsiritana ka ho tonga ny tsofon'ireo ray aman-dreniny de izange no be de fa ndry lamotsaina aloha rangalo ny fianarana natao masaka ao tsaina fa ho hita ihany zany rehefa tonga tontsika. De ina zao mampitomany indry amin'izany malahelo efa tsy afaky ny inony tena fitiavako akory la. Ka ry mihitsy ngeny tsy mahazo ny tiako lazainy na hoe efa tsy enjy mpitiavana loatra ka mitady andeha anjambany na mahery vaika loatra amindry ara ny fandalovana amin'izany fahamotiany izany de aloha mitandriny. Eny ary hitantsika eo ny toyiny. Fantatro angendry fa malahelo de manao temy miolaka tsy hamaly nefa de andao aloha hanao fanatanjahantena ka. Ary maninona ny janona sady nefa ne de amin'ny loka tena tianao io e. Tsy mahalaina fa voniko any. Ka tsy honona vetivety ve ianao tiana? Maninona raha mbalaninana de hoe ny atsasany ihany azy. Tsy mahalaina aho efa nasaikinao tamin'ny telefona koa nge zany voagripany ko ena re de ahoana zany ny androtsika an'io ka? Ahoana koa ny tianao lazainy. Tiana fankatia angetsika velao any aloha zany ka ohatray ny zavatra fa mihitsy zao ny atsoko anao fa raha tianao de avy amin'ny fanafody aloha ka tena mandreraka zany aretina andohako zany. Ny kohaka koa mila kararitratraka. Za indray ianao ny aty amiko ihany no tangosanako. Za mivolo za mihitsy nge zao ny tadiavako anao
Te hividy ny lohany ianao nefa matahotra amin'ny masony. Eny ariko. Ka inona ny tianao ambara fa efa miloto lakandro ny izao tiany. Ianao tsara ary. Afindra ny fanjakana toerana any amin'ny faritra. Araka ny fanapahan-kevitra zareo. Kanaraka ianao sa hijanona ty ihany? Ka samy hafa ny ministeratsika ry tiany. Ka aiza no azoko manaraka anao any ka? Tsy tena ty angy ianao zany fa mihevitra ny lalao fotsiny ihany. Ka ny asa arako. Ka rehefa tonga ny zavatra iray tsy maintsy ekenao ohatr'izao dia hifanary. Ortina, dia ahoana nefa ny andaozako ny tokantrano e? Nefa mba manambady aman-janaka ihany Zay angely tengo tery aloha hoe te hividy ny lohany nefa matahotra amin'ny masony e. Fa mbola veriko ihany. Ka na izany aza very Tina. Dia hosarahana amin'ny fianakavia kosa ve ahy? Za koa ange mba manana zanaka vavy kely. Nefa raha tiana ny asa dia tsy maintsy mandao azy noho ny fianarany tsy ho tapatapaka amin'ireo fianakaviana akaiky. Tena sahirana ny saiko ry Tina. Leo aloha eritreritra kely mihitsy aka, marina e. Tokantrano tahaka n'inona moa ny ianao e? Nefa efa nilaza tamiko ianao fa nisaraka nareo. Eny. Matoa amin'ny tahaka ny tena fitiavana aminao dia efa tsy aleha intsony izany ny anareo. Oka aloha ry Tina ho ahoazina mihitsy ka. Mbola tena sarotra be izany ka, marina e. Tsy maintsy mandeha ianao na tiana na tsy tiana e. Rehefa ilazako ny manaraka. Dia mety kosa ve izany tidy jadon'izany aminao e? Ka mety koa ary ve ny mandanga tamiko fa efa andalam-pisarahana reo e? Eny efa... Tsaro fa en concubinage ny rahantsika roa. Ka sanatriany amin'ny fitsarana vao manao fangalam-perimaisim-bolana raha tratry ny vadinao. Tena azo marina aty. Tonga amin'ilay fiteny hafahafa hoe rehefa ela no isa foam-pitombenana mandray maloto ny farany. Ahoana fa toa tsy miteny ianao e? Nitapao ny hevitra fa maika hody afa mila anavy. Ka dia inona zany ny hevitra e? Omena vola ve ianao aloha sa ahoana? Tsy ekeko ny hijanonanao e. Fa tsy maintsy miaraka antsika. Manaova fangatahana hifindra any amin'izay misy Ny antony dia ity nilazaiko manaraka ity. Ortina, ahoana koa zany e? Ahoana zany? Mitoejaza. Ahoana? Ary tena zanaka ao natao kiboko. Efa ray volana. Ka izany mba hiantantako. Ary indrindra ny karakara rehefa tonga soamantsara ny zazaka. Tina, tsy mety ve hoa raha... Asa mialabala amin'ny adidinao e. Ka... Mifangay averinao moro zany ka. Hatramin'izay ange ianao mitady fahafinaretana milakalaka ka rehefa tonga ny fotoana tsy azo ialana dia milaka moa ka. Tina, dia tsy misy adihevitra intsony zany fa tsy maintsy manaiky ny baikinao Tsy baiko izany. Ka izany Fa fahatsiarova tena amin'ny zavatra natao. Zay no izy fa hisaraka aloha tsika izao e. Fa maikaikaina dia miandra ny fanapahan-kevitra ao zany Eny ary aloha fa dia mbola resaka amin'ny tale jeneraly zany dia avy eo miantso anao ihany mba ilazako ny fanapahan-kevitra. Tsy aloha zay no atao. Mitandrema ary fa tsy tiako miandrela. Ka zany kosa ny karaha sanatria lasa aloha nefa mbola tsy mahazo vaovao avy aminao dia tsarovo ny teny efa nilazaiko teny aloha. Tina, tena zanako tokoa ve nefa aloha io e? Tsy efa mantaona ny ve tsika izay niaraka no tsy mbola mino ihany ianao e? Engany mba ho vavy io fa izay ny riko na dia hoe eo aza ny toetra ratsy ny zorako. Zay fa ohatra ny variana be ianao e. Ka manaraka indray areo ka tsy ho ela izany Tina, ianao kosa dia tsy mba misy bisikely akory ve? Oka aloha izao. Ndray kosa za koa nge vo angripa be mihitsy fa sao amindra aminao. Eny ariko. Zao ve vao tonga ianao ranary? Vao maraina be ny ala teto omaly hoe misy asa maika nefa zao vao miditra ny trano. Ka inona ve? Fa asa ohatry ny ahoana izy zany dia mandra-parainy andro tany ihany Ozy ary tsy maintsy mivitaina maly ihany satria tsy azonao manko alefa ny zareo isololany amin'ny faritra atsy dia aritra firina any sady amin'izay tampotampoka be. Ka na izaho koa aza ny mba gaga tsy mbola fantatra aloha fa hoe maharitra eo amin'ny 9 mbolana eo angamba raha kely indrindra
Ohatray ary mbola tsy mifampiarahaba koa ny tsika. Ka iza ny tokony araba voaloha izay tsy nihetsika teto sa ianao avy any ivelany any nandritry ny andro alina? Aza rirarira amin'izany ny resaka ranary zay marina lazaina. Dia miakatrakatra kosa ianao ry ary ka hoe niasa maika aho ka mandrirarira hoana kosa aminao e. Manao ary nareo azafady fa tsy mahalala fomba e. Sa mitebiteby tamin'ny tsy nidinao maly zao no mahazo anay atoko. Mieritreritra hoe sao dia mifanihatra tamin'ny jiolahy tany aza. Tsy maninona aho tao amin'ny birao ihany inge no natera-tsakafo dia izay e. Ary mipetraha aloha fa mbola tsy vita ny sakafo maraina e. Nresaka koa mbola hitohy. Ry ary inona indray moa zao no lazaiko mihoatra an'izay voalazako izay kosa ka zany efa tena tia tory sady reraka. Ka ahoana marina moa zany hoe fifindranao toerana any amin'ny faritra izany raha azonao hazavaina tsara e. Isy olona andeha hiala sasatra mandritry ny fotoana izay mbola tsy voafetra hoe tsy fantatro hoe kanefa aza miahiahanao fa tsy hanadino anareo akory anie hay. Dia ahoana zany izay mianaka ka? Eto aloha nareo zany mandrapako tsisy azoko ataoko ny asa kosa ve dia ho tapahana ary mbola namboatra n'izay toerantsika any ohatra hoe rehefa miala sasatra ny mpianatra dia ho hita eo ihany ilay izay atao e. Dia apetraka amiko daholo zany ny fandaniana eto na dia atao hoe miasa aza mba mevera ihany la. Ka iary raha tsaronao ny teniko teo aloha dia tsy misy tokony hampiahiahanao mihitsy. Fantatro nefa maome toky ianao amin'izay ahasoa ny tokantranontsika nefa olombelona ihany ka tsy mety afa-po amin'ny zavatra iray fa mila profy mivaingana ranary zao e karakarao tsara fotsiny aloha ny zanantsika rehefa lasa mandefa fanampiana rak'izay azoko atao ihany ange satria na ny ofatrano na ny sakafo na ny aretina na ny zavatra madinidinika mbola tsy fantatra mba hoe izay zavatra mety ho vita mba mazava iny aloha kanefa tadio fa adidinao tanteraka miay anay mianaka fa misy vaovao kely eniko aloha nanaitra aty e. Ohatray inona indray hono izany ry ary zava misy mba mahagaga aho ianao tia koa nge ry ary dia tena tia mamoromporony zavatra mila ampisaraka antsika foana dia inona indray zao zany ka fofon-dramanitra iza zao zany anaovanao zany ka iary ataoko ity misy atao amintsika ka inona mahataitaitra anao amin'izany ekeko fa manantsika nefa tsy mitovy amin'izany satria lazainao fa rahamanitra mbehivavy ary mivoaka teto ianao maly tsy nanao anao ity dia mahita zavatra hitsongolohana foana amin'izay dia mitady hevitra hidina amiko foana mihitsy ianao ka marina ary aza dia heverinao fahasarotam-piary foana koa ary ny teniko fa zany zao miprofo mivaingana ataonao any ivelany any ka ohatra ny manao fangalam-pery amiko foana ianao. Tsy mandiso anao ary fa ny olona ny fandray tanana amiko no manao an'izany ary ny findra amin'ny tanako raha sena mba hoe narainy akanjoko izy dia hoeloko kosa ve zany eny tsy maninona fa ekeko ary ny fanazavanao fa ny fampiasana anao indray andro sy ndray alina any ampiasana any ve dia misy tokoa ry ary nahoana ny tsy hisy rehefa ny lehibe no mampanao an'izany kosa izy ianao ka efa taona maro na ampiasa-panjakana anao nefa mbola tsy dia nahatsiaro anao ny asa mandrakà loatra zao azafady lazao izay marina ranary ka tsy manana mbara hafa aminao ankoatran'izay voalazako teo kosa ka izay ihany ka na ino ianao na tsy ino tsy maintsy mandeha raha mbola tiana koa ny asa ry ary izay fandehananao dia tsy asiako fanakianana fa misy toetra tiako aboraka ao momba an'izay mahafatifaty anao any ivelany amin'ny mihitsy mety andrava ny tokantranontsika mihitsy zany avy alao any zany aloha ry ary ametraka vola bebe ho anareo alohan'ny andehanako mba kadidinao koa nge zany fa ny zavatra tiako fatarina ny tsy mifafalinao ary mba ohatrina zao zany vola ho apetraka ao aminay izany ka eny tsy ariareo aloha zay aloha fa mandefa ihany rehefa ohatra hoe tafapetraka tsara kosa ho ampinony zany ranary izay no misiko eo amin'ny fidiran'ny mpianatra ny tena mila vola be indrindra hividanana andreo kojakoja momba ny fianarana ny saram-pianarana manginy fotsiny ry ary ianao kosa ve dia tsy mba handray anjara amin'ny karamanao fa dia tahaka ninona moa izay karamako raha mihoatra amin'ny karamanao eny ezaka mba anao izay azoko atao oka aloha fa hiala sasatra kely efa tena vizany azafady ry dada raha hoe manelingelina anao amin'ny fampirimana fa hoana ry joary inona indray ka raha ivolana zay no nandrenesako an'izao fandehananao zao taminy iny nefa
toa tsy mbola nisy ninninona tamin'izay fa zao vao mazava amiko. Eny fa marina tokoa aloha zany voalazanao zany anaka saingy fahadisokony tsy nilaza taminao ina kosa nefa nitianao fantatra arika. Araka neniko dia andeha solo-toerana ny namanareo ray any amin'ny faritra izay toa hoe andeha sotronono ianao. Eny anaka fa ahoana nefa joary fa maninona ngeny dia tampotampoka be ohatran'izany ry dada. Zao ka izay ne anaka ny didim-panjakany araka izany voalazanao zany tsy azoko lavina zany raha tsy hoe zava-dehibe tsy azonao angano miazo natsoany za teny mbola tsy niala teto arivo hatramin'izay joary fa zao vao mba hoe ahitany amin'ny faritra samy tany malagasy daholo lesy no any dia ahoana moa zany ny fiainana sy neny eto ry dada indrindra moa fianarana. Aza matahotra fa resaka efa ny fanaovanay sy ny reniny lahy zany raha ohatra lahy hoe mbola te hanadiady dia mifanatona mihitsy nareo mianaka aloka. Eny mbola ifampiresaka tokoa zay satria izy aza efa sahira-tsaina ery manampy amin'ny karamany izay kely lavitra noho ny ianao ka mba malahelo azy any aka so anaovanaoko vazivazy ara ny fiainana ka apetraka amin'ny riry. Joary adidiny koa ny ely ty zany ny fiainam-pianakaviana ity dia ombonina siraisana fa tsy vitandrery amin'izao fotoana izao ary tsy alakory ny baiko amin'izany fantatro ny tiana ataoko fa raha tsy mahadiso ry dada tokony fivolana zany dada ny hipetrady arakaraka ny fanjakana alitio ny fantatro aloha dia hoe enim-bolana farafakeliny nefa mety tombo io mandra-pisy izay olona isolo andraiky io ka maninona raha manaraka anao azy zay mianaka zonao nge no mitondra ny fianakavianao eny marina zany joary nefa tsy misy olonasa azo amin'ny ranany reniny lahy aloha ny any amin'ny faritra ka tsy mety ny alany eto eo ihany koa ny fianarany laisany zay zany ny farany fa tsy misy hevitrako. Joary elahy ve no anadroadro ahy sa mbola misy tsy azony lahy ihany zay volasako rehetra rehefa atao ohatry ny ka mihitsy ry dada dia ho vakiko batsilana eto ka na ho tezitra ary ianao tsy raharahako. Inona marina ny tiany latadiavina ry joary antony faharoa rahantsika ity lasaka eo amin'ny fanontaniana manaraka ity dia momba ninona koa zao zany ka ary aza taitaitra dada fa eno tsara aloha ka manahira ny lako ka zao ary izaka iny vehivavy niaraka tamin'ny dada tao anaty taksi iny efa ho herinandro zay raha tsy diso dia nisy dinalehako dia sendra tafaraka zay kanefa raha mifatsiarovako dia tao arina izy ko sy alehanareo any tsy fantatro fa nitako dia niarahanareo ny bata hitana sy nametraka an'izany tao malina rery nefa tsimbotsimo tao dia mbola niarahanareo nampidirina tao rina ny sisa ka zay no natonga anao mipetraka teo amin'ny devant fa le vehivavy rery no tao arina niaraka tamin'ireo entana voalazako ireo aiza marinareo tamin'iny zany ve no iazona ny lahy nefa efa voalazako teo fa samy manana ny lalanay ho azay kanefa ho fantatro tsara ry dada fa tsy mbola ny tantaran'izany tamin'eny mba tsy hakarary fo azy. Joary aza be eritreritra lahy fa tsy misy ninninona lesy amin'izany ny diako zao ny banjiniko ho tsy izay vehivavy sendra tafaraka taksi amiko fotsiny no eny ara fa ho hita eo ihany ny manaraka ny ampitso ny ilazany marina satria to manao fangalam-perimaisim-bola mitsika menakafo ka ho very any ampistriana any. Fa inona ary ty mampanjononjonotra anao ty ry joary mieritreritra ny fiainam-pianakaviantsika ary neny ka inona ny tsy aritrao tenena momba an'izany saika anafina an'izany ihany mba tsy hakarary fo anao nefa ohatrany tsy aritsony tsy laza mba tsy hitatra ohatrany sy mamosiko ny raraka afa-baraka atsika lazao anaka fa haiko foana mampitony ny foko rehefa fantatro meloa ny antony ny antony mantsy dia miaraka amin'ny vehivavy hafa izy raha araka ny fahalalako azy fantatrao mihitsy ve fa misy miaraka aminy any tsy mbola tena afaka ny lazany tena marina aloha fa ny hitany masoko kosa dia azoko finanina fa mitombona ny ary ahako tena hitanao mihitsy ve zany misy fa miankina amin'izay ho avy ny fiatraikany
Tsy toizako tsondrony amin'iny fa mangataka anao fotsiny mba hampitony ny vonao roneny. Dre matro. Ve zany no mahamaika azy andeha iny kanefa zany ny sahirana taminy. Zany aloha eo ihany. Fa mba ohatriny nakay volana velany roneny. Eny tsy ariary izay mbola alaina any amin'ny banky fa ny taratasy-mbola fotsiny no ataoniko. Ary ny sisa manaraka nga tsy mba no heveriny ka. Ka mbola andeha fisam-bolana hono izy ao aoriana. Engany ka ho tanteraka tokoa zany roneny. Finina foana ary tia mampiayana ao Tsy inona kory roneny fa raha mitombo ny voalaza koa dia anatena tsy misy tsika mianaka. Fa hoana marina ka izarazara ny karamany ka sady ihany no aty. Angamba enao koa anaka mpitahotra amin'izany fa akaloha avadika indray ny resaka. Eny ary. Fa tia misy zavatra notaniko anao. Fa inona indray raha mampahoreniny eny? Tsy misy zavatra very ve ho ana latsaka taminao misy tokoa roneny. Ka inona? Raha hitany eny moa dia mba omeo ahy. Tanao tia misy valopy tia. Ka inona ny ao anatiny? Neny tia koa dia efa masika ery. Ka ny teniko aloha valiana Taratasy sary roneny ny tao amin'iny fa aza dia masika ohatran'io ianao. Ka miaraka amina taratasy mpitiavana le izy. Adinonao sady nianatra nataoko anao. Manaiky zany ianao fa diso matotsy miteny. Tsy hoe fasiako ange mahatonga mananatra fa mba ahaizanareo tanora mifidy tsara an'izany atao hoe fitiavana. Marina fa efa mandray 17 taona anao ianao zao nefa zany akory tsy midika fa malalaka amin'ny filalaovana fitiavana tsy dia tena mbola moty satria mety ampidi-doza ny fanadalana ny zanak'olona tsy ampy-taona. Foana ary neny. Tsy tangefa to efa fanoan'ny tanora ankehitriny miarakaraka tsy voafehan'ny ray aman-dreny intsony fa ohatran'ny hoe lamody. Fantatro ange zany fa ianao efa mba ankindreko anana toetra tsara sy ho lasa lavitra ny fahaizana ka raha tsy tonga eo amin'ny hoe oetimanina ny tokantranontsika dia mba mahaiza aloha mitandrina fa ho simba no avinao. Ndraiky io sary neny dia tsy mahazo miaraka intsony zany zay. Azafady aloha raha namaky an'io taratasy io fa hitako fa tena maika loatra angamba io zazavavy io noho ny faneren'ny fialan-tsakana samy mahazo anareo ka mitady oatra ny fefy. Zay ny tandremo sao voafandrika ka any akady vao hifanatrika tsy manakana ny fiarahanareo akory fa atovy ampanajana aloha fa eo ihany angenareo rahatr'izay tadio anaka fa na dia tsy mitovy aza dia ianao ihany manambara ny fahitanao ny toetrandrainao. Misaotra indrindra ary neny fa voaraina anatrao ezaka tsy voan'ny fakapana. Soanao ny tenenako an'izany Joary ka dia miraharenao tafita soa amin'ny ambony indrindra ka takatry ny eo ampelantanana iray aman-dreny izay miaraha nefa resy dia volo mitady hampiditra anareo amin'ny fakapana maloto aloha amin'ny fanambadiana ara-dalàna ka eken'Andriamanitra. Mety ho sarotra ihany nefa ny andresy lahatra azy amin'izany roneny. Mino fa tolotr'Andriamanitra ho anao ny fitiavany nefa kosa atoroa izy tahaka an'izany fampianarako anao izany ary averimbereno ka rao fanajana fa ho resy lahatra ihany izy any aoriana. Ary ino ty mampanjononjonitra anao mihoatra davy ty tsisy inona kory tiana mba mahakainy sabotsonge tsy miasa anio aza mandainge fa sao dia marary ianao mora hotsaboina. Marary inona ry tiana asako mety vokatry ny hafanana teny andony zaka tsy misy inona ho malasa eritreritra fotsiny ary fantatra ange mampiady-sainanao io fa mba lazao fotsy ho marina ka inona marina olazaiko anao kosa la elo ny fianakavianao ny lozana nanaraka saingy nodinao tsy nitenenina momba azy ireo tanam-piangana satrika ange anao iaraka amiko foana noho ity zanako atakiboko ty andro sisa na andrasana dia ho tonga ny hahavelomany. Mba fieritreretana andry zareo fotsiny ange ny ahy iny tsy hoe tsy salama akory.
zay fotsiny. Ka ina ary mahaory anao tsy mba zaraina amiko e, mba hantra ola ihany ange any dia zaho aza ny toerana misy ahy e. Ka misaotranao amin'ny foko rehetra aloha Tina. Tsy nihevitra azy ireo fahavalo mihitsy kosa aloha ahy. Ka lazao ary ty izy e. Zao manko Tina. Nahazo telefônina avy any amin'izareo manko e. Dia nivola voasoratra tao amin'ny seky hoe nasaiko nalaindry zareo tany amin'ny banky no tsy ampitsony ny tao. Dia nivery-maina fotsiny izy. Dika an'izany dia tsy ampitsony ny eo am-pelantanany. Izay ny marina e. Nantenaiko mantsy hoe ho ampy ny vola ny vadiko e. Zaho koa tsy mba nandinika ny vola sisa tavela tany amin'ny bankiko. Izay no nalasa eritreritra teo Tina. Ka ianao izany ny disoko. Ka na izany fa maika andeha ihany. So ihany fa tsy nanome ny banky. Fa raha tsy izany dia mety voasazy ny manao chèque sans provision. Eny ka izay mihitsy ange no mahatorovana ny saiko io e. Izay no mahatonga ny langalanga tao amin'ny vady kely. Ka na rehefa misy tranga ohatr'izao vao hitambe tsara amin'ny fahorian-tsaina. Indray ianao. Ka Tina fa aza dia latsaina ohatran'izao fitiavana ange no nanarahako anao e. Noho izany ary meo any ka raha manao farany teo alefako any. Fa tsy tiako mampizaly vehivavy tahaka so dia tsy hihinan-kanina eo zareo. Dina indray azy izany no anao ka. Aleo alefa mandry zareo mihitsy aloha e. Fa mbola eo koa ny karamako mba ampy atsika e. Tsarovy koa anefa. Fa tsy maintsy hampahafantariko azy mianaka ny mahaty amiko anao. Satria tsy nomenao azy ireo izany. Dia inona ny tianao tongavana amin'izany ka? Omeko azy ihany mihitsy ny adresitsika e. Fa mampalahelo izy ireo. Raha ny tena faniriako azy dia ataoko ny sarandalana izy mianaka ho aty. Amin'izay? Ka ianao no hitsena azy amin'izay fotoan'izay. Satria na eo aza ny fitiavanao mba mangiry firiko ny fisainako mieritreritra azy ireo e. Tina aza dia mampijaly eritreritra mo ianao e. Lalana efa tiana izorana izao e. Ka dia mahareta. Fa efa ho avy ty ny zanaka ao vavy kely araka ny filazan'ny mpampivelona. Izany ve? Te anao ioko. Ka nahoana no malaky miferitraina? Raha ny fanarahako ny teninao izany dia ohatrany maniraka hiverina any Maninona moa izany? Zao isan'ny fanamelohana. Nefa nareo lehilahy no entiny ditranareo manao fitandro. Izany nanaovako hoe afarako aty izy mianaka dia mahita tsara izay mitranga ato tokantranotsika ato. Oka rehetra Tina, okasana tena mankararo ny foko mihitsy ka. Dia tadiavina ho hafa baraka ve raha ohatra ka tanteraka tokoa izany rehetrarehetra izany e. So dia mba tsararina Tina. Fa ianao anga mihevitra fa mbola ao aminao mibaraka e. Efa nongotany devolo tao izany ka nisoloany fahavetaventana. Azonao izany. So dia mba tsararina e. Tena fitiavako anao nefa nanarahako anao aty. Nanana izany fitiavana tsara izany ianao ka naninona raha namitombona ny fitiavam-bady aman-janaka? Fananina ianao raha nazy Andriamanitra, ina re nataoko amin'ity olona ity Ranary! Marary ry Tina fa tsaboya sao dia maty aty. Manahoana ora? Ary mody tsy mahita. Manahoana lesy ry Joary Salama ka. Fa nahoana nge ny diodindry fanina e. Raha tsy nitaiko izany re dia nano ny lalana trany. Mba misy mahavariana kely re. Salama tsara aloha hatramin'izao. Fa azafady raha mbola tsy voavaloko ny fanontaniana. Zaho koa nge toraka izany saingy be zavatra mampahoriny saina Fa misy inona ry Joary? Voalohany aloha ry Miora dia tsy nahitako andrinandritra ny enim-bolana angamba raha tsy diso faharoa manarakarak'izay dia momba ny fianakaviako. Ary ny fahatelo dia resaka mifandray amin'ny fitiavana io. Fa inona indray moa izany no hitetavany lahanahy tsy efa mba nataoko ve ary tiako porofoina ny tena fitiavako an'lahy nefa hita ho nisalasala ka ohatrany nampisalasala an'lahy mihitsy ary izany toetrako izany ka nampiafiafy anahy. Angamba mety hamelanyeliko ihany indray raha hoe ampahafantariko indriny ny marina rehefa avy eo. Dia inona indray nefa ny marina ankoatrany efa hita sy voalazy rindry Joary Tsy dia tsara loatra mory Miora no mamoaka ny tsy ambaratelo tokantrano kanefa rehefa tonga amin'ny tsy azo anoharana dia voatery tsy maintsy mibaboka ihany. Lazao ary fa mihaino ahy. Ka zao ary
fantatry tsara fa ivoaka amin'ny maîtrise nefa ny vola entiko anatanterahana zany tsy misy eo am-pelatanana ka io ny tatavako fanampiana amindry raha hoe misy azo atao. Ndry toko ty mba ampiasa-panjakana ihany ny dadalina ka tsy mba hafitiny adidiny ve izy? Marina tokoa aloha zany fa ny ray aman-dreniko nge Ndry ary tomtomany lahy fa misy inona Tsoary sao akia ny saraka rahabatana izy mivady fa i dada lasa nanara-be vavy any amin'ny faritra any hatramin'izao tsy andrenesam-baovao eny fa na manome vola aza dia tsy ataony intsony dia eo ny tena manahirana anay mianaka nge. Ndray azafady aky raha io mampahory indriny tantara fa tena resy mihitsy aho io zany no tsy ambaratelo-pianakaviana saingy tsy nolazaiko fa tena mahamenatra. Sokolety izay fa aleo ana ny sisa no meritreritra an'izay tokony ataoko mazava amiko fa izay no saika nampisalasalatsika roa so fa fantatro ankehitriny matokiry Tsoary fa hanampy an'lahy saingy tsy maintsy mbola hifandinika amin'ireo ray aman-dreniko. Misaotra indrindra kiry miora ary eo ka tsy ho be ihany amiko intsony tsy misy isorana izany ka hadidy amin'ny manamana izany sady noho ny fitiavako an'lahy tsy mety levina ihany koa. dia inona zany mba azoko atao amindry zao Nangamba tsy andany ora ka tadiaviko tsony lahy ary riko tsy ho afaka ao am-ponina tsony ny fitiavako. Eny ara raha zay no tena antoka entintsika hisambatra mandrakizay fa hono ary miora efa mahafantatra an'izao fiarahantsika izao ve izy mivady ray aman-dreniny? Tena mbola tsy fantany mihitsy ka fa no ity vaovao avy amin'lahy ity izao vao mety hoe izy zany fa eritreritra tsara aloha ka. Tsy zany mantsy fa mba matahotra an'ireo ray aman-dreniny ihany aho no mbola mahakely taona andry. Tena tsy diso angeny eritreritra lahy fa aleo za ihany no hanao an'izay andresen-dahatra ny zareo. Ka izay fanajana ny fahatan'ny raha izay nge no nataoko nefa moa heverindreo hoe fanadinoana ny fitiavandry zany ka nahatezitra andry. Dia misaotra ry Tsoary sady mba hanatra ho an'ny tovovavy vao misandratra mitovy amiko koa zany. Avelantsika aloha ny resaka iny roviana indray moa zany miora no hitako aza matahotra ilahy fa engavy mafy amin'ry zareo zahay ary tsy dia hoe lakory dia ho ren'lahy ny valiny. Apetrakintsika amin'Andriamanitra ny fanindrintsika ny zavatra rehetra dia mino fotsiny ihany zay raha fa dia misaotra aloha dia indray le oroka kely mambe mihitsiny. Baibay. Eny ary Tsoary ahoana zay rineny? Aiza moa zany ianao io zao? Saika hivoaka kely ihany ary neny hikarakara n'ity zavatra toko ity raha mba afaka mijanona kely 10 minitra ianao aloha hifanankalozantsika mianaka hevitra tena sahiran-tsaina mihitsy amantsy ry Tsoary amin'ny tsy fahananam-bola mandrapatonga ny karama. Ka inona raha zany no ataoko rineny? Ka inona koa mba azoko hanampinanao aloha amin'izao fiomananao amarana ny fianaranao zao misy fanantenana kely ihany aloha ka zany mihitsy ange hivoahako io avy aiza ny fanantenana andrasanao zany ry Tsoary? Sao dia hanao zavatra tsy ara-dalàna any ianao ka hisy lokolokona angaro-paosy rineny nahoana kosa no dia rehefa amin'ny tany tahaka an'izany eritreritra zany ho veromaina ange zany nianatra rehetra nomenao ahy ifonako anaka efa lasa lavitra loatra koa ny saiko amin'ity tsy fisimboly ity ka hanana finoana tsara fotsiny tsika mianaka fa aza malaky rera-tsaina zany fa ny marina tiako lazaina dia raha tadidinao le sarin'le tovavy hitanao teo iny izy mba nanaka anampy ary neny
kanefa tsy tokony kivintsika fa hanana finoana matanjaka. Andriamanitro, ay ka tena tianao be mihitsy tokoa izy iny nefa hita hoe tena mbola zaza. Marina aloha zany fa izy maronoka fotsiny mampandangy azy mijery azy fa ny sainy kosa aloha efa manomboka matotra. Faly tokoa anaka maheno an'izany voalazanao zany hoe vonona izy hanampy anao ka mamelay amin'ny fanakatsakanana anao hatramin'izay fa fondreny tokoa moa ka dia nananatra. Araka ireny anatra nomeno akoho ange no nampiariko taminy ka mino fa mandaitra ireny matovy vonona izy anao an'izao fanampiana nangatahako tamin'izao. Isaorina an'Andriamanitra tokoa zany anaka fa tsy verimaina amin'ny fomba nitaizako anao. Fa hono ary neny dia tsy mbola nisy vaovao ihany ve avy any amin'ny dadany? Tsy mbola misy aloha hatramin'izao nefa efa herintaona mahery eo anie izao nandehanany fa hono anaka fa iza marina moa zany io tovovavy iray fianarana tiaka hifanampy aminao io mba tiako hampahalalana ao tsara. Tsy mbola niresaka momba an'izay mihitsy zay fa ny fanike niaraka amiko fotsiny no fantatro hatramin'izao. Mba mahagaga ihany zany izay tokoa angamba ny lahatra voatonon'Andriamanitra ao anao. Zay zany aloha rindeny oka aloha dia hamonjy ny fotoana indray fa azafady raha hoe manapaka ny teninao. Eny ary dia mirarisoanareo ary tatero any aminy ihany ny fisaorako azy. Aza matahotra ny folazaiko amin'izany afatra izany zay fa lasa ry aloha. Rodeo! Hono zay Ramose? Hono tompoko, mitady olona tompoko. Fa misy inona? Misy rekomande zay ty ho an'izany ramatoa rary malala zany ka mila soniany vao omena azy ty tompoko. Eny ary, orneny Ahoana anaka? Azafady vivetivetika fa misy rekomande an'ny tonga ato Izy zany anaka? Ty tompoko. Mba asianao soni kely eto fa hoe milaza fa voarainao azafady. Eo ary tompoko. Zay. Dia misaotra indrindra tompoko. Misaotra ianao zany zoary no nandray ny olona iny teo? Ka izandray ary neny zay nge ny atsoko anao teo Ary nahoana ianao tonga sahatsy nianatra? Ka inona tsombo neny ny fianarana mbola ataoko any raha tsy hoe mbola no zavatra hafa angambany. Mikarakara ny fivoahana fotsiny ange sisa no ataoko any. Tokoa moa ary iza ho aza ny tovovavy mahafatifaty miaraka aminao io zany izy ny mioro ary neny le namako efa nilazaiko neny. Ay mandrosoa ary ny zanako izany fa dia eto ambaravarana fotsiny eto ve. Manajanao tompoko? Misaotra indrindra anaka. Manao any ianao? Zao tonga mba hifankalala aminareo aty izao. Fa tahaka ny nanao fangalam-pery fotsiny ihany sikako. Mahafinaritra izany anaka. Ka izo ary neny le miora nilazaiko neny namana tena ty ary vonina ny anampy ihany kony. Efa manao mihitsy moa zany ka efa mpamaranana n'ity zavatra manahirana ty zay zao. Izy kosa ary miora no raha ary malala reny koa. Faly malalanao ary neny ary tena hita ao mbola tanora ihany ny fijery anao Za koa anaka dia tena faly be mihitsy malalanao ary misaotra anao amin'ny foko manontolo amin'izao fanampianao androzoary izao. Engany mba hatratra an'izany mari-pahaizan'izany koa ianao na mihoatra an'izany mihitsy azy dia samy hotahian'Andriamanitra amin'izay fanirianareo avokoa nareo. Misaotra indrindra tompoko. Ary enga koa ange ianao lava velona mba hiaririary aminay. Ka manahoana aloha fijerineny azy io? Ka mahafatifaty be ery le tsy izy marina. Ary firy-taona moa izao ianao ry miora? Ary inona mampimeandrio fotsiny? Ka tena tora-boninkazo tena manompofina mihitsy ny nandraisan'ny neny anako. Vazivazy kely iny tompoko fa efa handray 17 taona azy zao. Ary efa hita ho maty-tsaina tokoa indry izany araka ny filazan'ny Joary azoko. Efa nilazainy anao nge ny taona ny
iny fa tao variana fotsiny ianao ay ve adray azafady anaka fa tena variana be mijery anao nytiako tenenina mantsy dia izao hoe voninahitra lehibe ary fitiavana tsy haina ho valiana tokoa izao ataonao aminay izao ko dia fisaorana era-poseratsaina no atolotra ianao ionitra rivo eny eny laninao ary Andriamanitra ny fitiavana ny hanome valisoka atongavanao amin'izay zavatra rehetra irinao dia hoe lavely ifanaritra amin'izay ho fara-mandimbinao dia ataoko ahoana ary neny ny famaly an'izany teny rehetrarehetra izany fa inona loatra ary ny zava-bitako no nahazoko an'izany fisaorana sy tsodrano tsy voatanisy izany so dia mba tsy mendrika an'izany zary ny tena mendrika tokoa ianao anaka ka dia mahereza mivavaka sy manasoa olona fa andova rena be any an-danitra ianao eny ary fa hoy kosa hoe ho ela velona ange ianao ary mbola hiaririary amin'ny zanaka sy izay fara-mandimby izay angatahana amin'Andriamanitra lalandava ho salama aroako izay mantsy etso fafako ny ranomasonao ok aloha miro tsy zo taita fa zo ange ny fombany rehefa misy zavatra mahafaly be azy aroaka ry izay ry neny misaotra anaka fa sao ampafantaniako azonao lazaina ve hoe iza ny ray aman-dreninao miala tsy indrindra tompoko fa na ho lazaiko aza tsy fantatrao mihitsy eny fa na hijoary aza dia mbola tsy nampafantariko an'zareo ny fiarahanay aleo aloha miafina satria tsy fantatro izay ho fisainan'ireo noho ny mbola tsy fahampin'ny taonako hiatrika an'izany hoe tena fitiavan'izany marina tokoa izany ry neny fa aza tao mahapieritreritra be anao aloha izany aleo andeha mihaja neny ihany ny fitsapana anay isedahana izay mety ho fakam-panahy izany koa angery neny no nampiovany eritreritro izay niniko tsy nionana tamin'ny tsony nandritra ny fotoana naharitraritra izay ialana tsiny amin'ity fotoan-tsarotra lalovan'ny tanora ity mety koa izany anaka ka dia ampiako hoe mitandrema ary mahareta andresan'ny fakam-panahy fa eo aloha nareo ilazako kely andeha andro sakafo vetivety ataovy sazy atsika telo mianaka ry neny aza dia misahirana rehefa mbola be nge ny andro iona tsy mety anaka fa ohatry ny mandrokanao fotsiny izao ka aleo aloha miaraka eto sika mba mifankafantatra tsara sady eo koa angeny tsy fananako zanaka vavy dia soa ihany azy ianao fa tonga ho namako rahatrizay raha sitrapon'Andriamanitra fa milohan'izany aloha neny dia tia misy zavatra kely netiko fanampiana anjoary araka ny fanresadresanay izany ka dia manao azafady raha nampiandry kely fa atolotra eto dia reto ary ilay izy dia misaotra indrindra ry anaka fa be reto fa tsy kely akory ka mionera avy zato eny ny laninao aminay adidiko any manampy ny namana sahirana koa ny fitiavako azy raha teo efa fantany tsara fa tena efa lalipaka manao mialatsiny ary alory zanako izany fa andeha andro sakafo misaotra an'Andriamanitra tsika mianaka fa mba miarina kely aloha ny fiainantsika tao aorianan'iny fahavitan'ny famaranana fianaranao iny teo koa moa volana le fanranary dadanao saingy vehivavy moa tiany nandefa azy tika to gaga ihany ako tsy maninona aloha ry neny fa rehefa nahatonga dia saingy ny tadiaviny fa saingy aiza moa zany toerana navin'io taratasy raha ny fahitako azy aloha dia avy any a Fianaratsoa any ny anaran'ilay vehivavy nandefa dia izany hoe raha soa zana miadana tiana izany ka asa raha fantatrao izy io ianao izay nahita amin'ny fiarahan'izy dadanao ka hitako niaraka napiditretana sy niaraka tao na taksi fotsiny fa tsy azoko an-tsainy mahagaga fotsiny anery zoary dia hoe nahoana ny tsy izy ny nandefa n'ity vola ity fa io vehivavy voalaza teo io ka misy antony eo ry neny satria araka ny mba fantatro dia ny vehivavy mitahiry ny vola karaha eny marina ny ianao fa ity vehivavy ity koa nge ka vaditsindrano kanefa aloha misaotra azy ihany fa voaraiko ity azafady ry neny mba ho vakiako le taratasy sady mba halalako hoe ohatrinona no mba nalifany eny tsy arak'ilay voalaza ny fony izy iaingy kosa
Tony tena karamany isam-bolana mihitsy tokoa io ka. Saingy tsy nahazoantsika mihitsy hatramin'izay taona roa nialany taty izaiko. Mazava ange zany ry fa le vady kely mihitsy no mipaiko azy. Ka eo no tsy fantatra na miady izy roa na le vehivavy no mba mahatsiaro ny fahaditsony ka malahelo antsika. Na dia hoe vitsim-panana amin'ireo mpangalabady azy zany heritreritra zany. Raha tomoka nisy fiovana tokoa le vehivavy dia mety mba tonga ihany aty aoriana. Tena lasa lavitra mihitsy anie izany sainao izany ry Zoary. Mbola salama tsara dada matoa mbola nahatonga vola amin'ny alalan'ity vehivavy ity ka fa tsy hoe faly migalabina fotsiny amin'ny volany dada. Manaiky ny hevitrao anaka kanefa aoka aloha hiaritra kely dia ho hita eo manaraka. Aleo aloha maki an'ity taratasy ity fa ataovy ny rarahanao azafady. Ho any Ramatorary Malala mianaka. Rehefa nandinika na dia atao hoe mpangalabady dia niterem-panahy ihany mahatsiaro ny fangirifirian'ny vehivavy tahaka. Raha ny laozam-badina anara-behivavy aty an-tany lavitra. Eo anatrehan'izany tsaroko noho njiam-pieritrretana dia notereko mihitsy raha nahary vadinao andefa vola aty aminareo. Fa ho rera-pony eo iandra ny sitrapony ianao an'izany. Ka dia iny aloha ny etsikaraman'ny ray volana alefako anala ny fahasairana anareo. Ezaka hanao an'izany amin'ny manaraka arak'izay azoko atao rehefa mba malalaka. Tsy maintsy mba mamela kely ihany kosa nefa ho fanampin'ny karamako. Azoko mitsabo azy. Ka dia mirahary soa anareo mianaka lalandava fa na ratsy aza ny nataoko amin'izao fotoana izao dia tsy manadino anareo aho. Izao zavatra izao no nataoko dia ny ampisaina lalazy. Io ny adresiko raha manoratra nareo. Dia mandra-pioana indrindra tompoko. Veloma. Madame Rasoasana Miadana Tina. Ka manahoana lesy ry Zoary salama tsara aloha lesy hatramin'izao fa misaotra. Fa elany mba manahoana? Dia izao manoloana hita ny lahy izao. Manahoana ny fijery lana azy? Oay, tena raitra mihitsy ka. Na ny mijery molotra midorehatra menamena fotsiny aza dia maty hanoroka avy hatrany. Sa ve tampitiavana loatra ka hirotsahan'ny famira-piratany kitana avy eny amin'ny abakabaka. So kosa ry sanatria mindrana ny rotsym-panahy ny petsara velatsy hitady fafinaretana fotsiny elahy ka mampialoka eo ambanin'ny azo tsy misy vono tazany. Mba ataovy sanatria izany ry miora fa ataovy toy ny fofom-boninkazo manontahoroana ka any am-po no mivelony kitombaramita amin'ny fahasambarako ity. Misaotra letsy fa voatahiro atao poko izany nefa nahoana ny tsy notanterahana avy hatrany izany? Sa mbola zaza ihany? Aiza kosa tsy efa mba 12 taona kosa vendry izao Tsy diso, saingy mbola miandra ny sitrapon'le olo tiany. Tsara oroako fa mamely mafy loatra ange zany tian'ry izany. Ankoatran'izay inona ny andrasana? Mbola be ny dinganay tsambikinana. Indrindra mbola eo am-piandrasana ny lisansa angenao. Fa vita letsy zany fa miandry ny voansa izy. Nefa tsy nisy filazalazana. Ka elahy tsy na mbola misalasalako. Raha ny faniriko nefa dia tiako ny mbola anoizandriny ohatran'ny anahy dia mba mitovitsika. Dia mbola iandry an'izany ve? Ka inona kiny olana? So dia maika tsy fangantsika ka ho sahirana andrange. Okan'io fantatry fa miandry ny fiantsoana fotsiny handray ny toerana ho direkteran'ny orinasa lehibe iray dia ho sambatra isika. Marina ve? Ho hitandry eo izy ary aza matahotra fa nampy indry arakevitra. Dia rehefa kely sisa tsy voaka dia atao amin'izay no mahare azy tsika. Ka hoana? Tsy maninona ary fa arahako ny hevitr'elahy. Dia misaotra betsaka ny amin'izany fanampiany lahara-potokevitra izany.
dia mirary soan'ny lahy koa aharitra amin'ny asa ary ahitan'izay tadiavina. Ndray kosa sao dia mba diso ny teny ry farany iny. Hoe ahoana? Iza indray no tadiaviko tsy fandriva izao ny eto anilako sa amorona vady faharoa. Azafady lesy fa teny diso tsy mba kilemy iny ary le oroka kely. Ohatray azafady fa adiniko etsy ary. Ary aleo amin'izay aloha zaho lesy andeha. Efa miandry aniko io zay mama. Papa kosa irana mikarakara ny fitsenana ny razana avy any amin'ny faritra raha pisy vao maraina. Fa fianakavianareo nga zany? Ka mpiara-miasa amin'ny akaiky. Ka izy no lehibe ny fikambanana sosialy eo amin'ny ministerany zareo. Fa aiza zany? Toa hoe avy any Fianaratsoa anga. Izay efa 3 taona no namonjana azy tany. Tsy fantatro ndray ve ny anaran'le olona? Tsy dia fantatro loatra. Fa hoe ranaro hoe ny fiantsoany zareo azy ihany koa. Ahoana? Fa ahoana letso tsy mahateny intsony lahy. Aloloha andeha ody. Amin'ny andro hafa ho tohizana ny resantsika. Fa misy inona ry Joary dia lozany lahy zany. Aleo aloha andeha. Fa inona ary no mahazo any Joary? Fa ny ve sara iny zany dia maty any Fianaratsoa io? Dia mba hody koa fa mangina rireo zay ny enika. Orneny neny. Fa mizinona ry Joary no tosepitra be rinao misy manenjika anga? Fa inona mahasepitra anao io zao Alolo hiditra any an-trano. La zao ary moty izy fa dia mampitahotra ery mijery anaoko. Miory. Maninona izy? Sy ny reniny ihany no ao. Fa ny ray no mikarakara ny fahatongavany razana avy amin'ny Fianaratsoa. Fa ny ray no ny lehibean'ny sosialy eo amin'ny ministeran'ny asany. Ka inona ny idirantsika amin'izany? Misy tokoa ry neny satria raha araky ny filaza miora dia ny anaran'ny dada no voatonona fa hoe io razana io. Fa mandino neny tena torany neny. Alolo kosehana ka. Lozy dia okaloha zay ry neny. Fa tsy mbola fantatra angeny marina fa noho ny resaka mba eny miora fotsiny zany. Sika koa moa tsy mahalala an'izay mpiara-miasa amiko. Nefa azo inona mihitsy zany fa irainao io misy karazana telegrama voaray koa mantsy fa tsy mbola mivakiako noho ny fahatongavanao teoko. Ka ndao ary aloha karakaraina aingana izay andraisana ny razana sy ny fampandrenesana ny fianakaviana fa tena telegrama mampandrehantsika mihitsy io. Raha tsy diso avy amin'le vady kely fa tena maty tokoa dada. Nary nahoana ny lozanao eto izay mianaka rery Sauve ny lahatra voatonona ho anay Tandreminy manome an'Andriamanitra fa efa fiainana tera-behivavy avokoa ny fiainantsika olombelona ary nenika. Ka rehefa tonga ny fotoana akany dia tsy azo lavina. Ny azontsika atao aloha zao dia ny fahaizana mionona. Fa izay nefa didy misaotra azy tsika mbola niara-ny aina sy ny rehery tamin'ny dalàna nentin'ny fotoana maro. Vita ny ato rininy. Fa inona indray no atao manaraka? Mba atao vetivety aloha reto lamba anatiko veta avy ny sasantsika reto Tsy zara ny asanao fa aleo aloha ahako reto Izy zao Zay ihany re tompoko.
Mandrosoa ianao anaka dia mazaho toerana. Azafady indrindra kifa mbola sahirakirana tamin'ny fahoriana iny zay ka zany indrindra nge tompoko no atongavako eto efa nampy aminareo araky ny fifankatiavanay soary. Dia misaotra indrindra anaka, tena olon-kendry ianao na dia mbola eo amin'ny tena fahatanorana aza. Ka dia mialatsindra mbola hitanao ohatran'izao fa vao avy ny sasa mihitsy zay io. Anampy anareo mihitsy ho any atongavako teo. Ka aza tao manelingelina anareo re. Hatray, sao dia tsy mety anaka fa mbola tahaka ny vahiny ange ianao zao e. Aza misalasala tsony re ianao fa efa kamban'Andriamanitra tsika zao e. Zay zany e. Fa aloha atsoko joaro namanao eto fa mbola andeha hanasa lamba e. Joary ahoana ary neny midina aloha namamy io reto fa nalamba e. Ao ihany ianao fa efa vitako daholo zany e. Ay, manao miora. Salama tsara lesy fa misotra. Dre mahafinaritra mihitsy reto nareo roa kely reto ka mampahatsiaro ny fahatanorana ay. Mandalo ange ny fiainana ary mandalo mihitsy akia. Anay aloha zao fa mbola ho avy koa ny fotoana hitseranay ohatran'izao ahita an'ireo taranakay. Zay no izy ka manahoana ny afizanana amin'izao. Zany nga hita fa tsy maintsy natrehana na ho inona itrange. Nefa isaoran'Andriamanitra fa mbola salama tsara aloha hatramin'izao. Dia engane ito izany fahasalamanao zany neny. Misaotra anaka. Fa hono ary miora. Aiza indrio io zao? Hanampy anareo mianakato za mifandamina tranoko. Efa vitanay daholo anaka fa dia misaotra betsaka anao na hatsiaro ny faniriako dia ny fanatanterahana ny raharahanareo. Fakapana mantsy betsaka ka engane mba tsy ho solafaka. Tena mino zay ry neny fa tsy ho tafiditra izany fakapana zany mihitsy satria izay manana renim-pananatra. Dia misaotra neny Ohatiny aty manao ahoana ianao tompoko? Salama fa misaotra tompoko. Ao ve neny to? Neny ve no tiana ho lazaina sa iza? Eny ary aleo aloha hiditra fa ao an-trantsika miresaka azafady. Ay, mandrosoara ianao tompoko fa saika tsy tadidiko ohatrany tsy nahalala fomba. Ohatry neny to mandroso ianao madama. Fa iza moa fa ohatra mbola tsy fantatro tsara satria mbola tao anatin'iray fahoriana ireny koa moa tsika niona ka tsy ampy ny fanazavana azafady indrindra. Misaotra tompoko. Ny zanak'iray soa zana miada na tompoko. Andriamanitra andray fa taizanareo hatramin'izay no zao vao mifankafantatra. Tsy hita angery neny to fa samy manana ny tokantrano moa tsika. Indrindra nareo mirahavavy avy iray aman-dreny ka nisaraka amin'ny fanalavitra. Ary mamanay koa moa efa lehibe ihany tsy mahatadidy loatra tsony ny fankahita aminareo raita-po aminy. Dia izao manjo antsika. Satria koa izay ankizy tsy mampahafantarina ny fianakaviana. Dia izao manjary manaonao foana. Tena hoana re anaka nanao an'izao zava-mahatsiravina izao ianao nefa tokony ho rainao ane tompoko laranary Ifona momba an'izany mihitsy ry neny to niverenako alohan'ny andehanako hamonjy ny asako Dia tsy mba nisy resadresaka amin'ny fanaovanareo mihitsy ve ka mba nanaitra anao tsy sakaiza taminy hatramin'izay Raha nisy ve zany ry neny to tonga amin'izao fa hifangaroan'ny zavatra izao tsika. Ny marina dia mbola tsy ny ohatry ny 50 taona izy no nifankahita izay. Za raha teo mba nitady an'izay ifarako satria fa mananjanaka vavy kely iray Dia tsy mba nahatsinjo ve ianao fa tokony ho zokinao taona bebe ihany izy. Araka ny efa nolazaiko taminao teo ihany fa leo nitoetra maloto viraviray ny tovolahy koa dia izy mifantatra fa hanaja. Ka ahoana nanekeny anaraka anao? Ny marina ary dia izao nandainga tamiko izy. Satria araka ny fitantarany dia efa eo andalam-pisarahana hono nareo. Dia ny fanaiko izay fa hiaraka mandra-pahatonga ny tena fisarahanareo. Andrerery lanitro. Fa lozinina loatra re ty mahazo anay ty. Azafady ry neny toa. Fa tsy adala akory na verisaina na dia hoe nanaonao foana aza. Fa mba te hanana izany tokantrano sambatra izany.
saingy noho ny tsy fifankazahoanareo ray aman-dreny izay tsy fantatra ikizy ny antony tsy nionanareo hatramin'izay dia izao ny hafarany. Fahadosoana iray aman-dreny izany anaka fa dia misaotra anao nanazava. Noho izany ary tompoko, tsy afaka hanandra-tenanana marina fa iondrika eto anatreo mangataka famelana amin'ny loka vitako. Ankoatr'izany, ao zanakaina velako andro mamao, ka asa raha ho raisinareo na tsy fa dia izay aloha mivity. Mamela anao tanteraka anaka tsy nisoronanao ilaza marina. Areoka aloha izay nitomany ary ny zavatra efa vita izany. Dia tena nisy tokoa ve izany rehetrarehetra izany ry Tina? Nisy tokoa izany ry nentoa, izany no marina. Fa tsy sanatria alabala amin'ny tsy nentina ataoko aho. Nanomboka voan'ny areti-po izy noho ny alahelony anareo, nefa tsy nanao izay iverenany taty. Dia izay na dia fasako ny karaha-masasany taty aminareo e. Fa mba teo koa ny fahasairanako tamin'ny nahaterahako ny zanakay sy ny fitsaboana azy e. Azafady indrindra ny nentoa, fa tsy nampoziko mihitsy izao fahotana mahafaty vitako izao. Eny anaka, mamela anao amin'ny foko sy fanahiko rehetra. Ary mitsodrano anao ahita an'izay anjara tena ho tianao mandrakizay. Raha ohatra moa ka afoinao ilay zaza dia afaka mandray azy izay. Tsy aleo ve aloha atsoatsy e. Fa mbola voarotaona koa mantsy izy izaoko. Ka izao tsy mbola mahasaraka. Amin'izay koa mantsy mba efa nakatra ny kilasy ambonimbony izy rehefa aty aminareoko. Ka inona vaovaonao madama? Tsara fa misaotra indrindra. Efa mifankahita teo ihany tsika fa tsy mbola mifankalala. Izy anaka no tiana anabavinao a. Izany hoe zanaka ny raha vaviko vavy matoa. Io indray ry Tina no anatahanao a. Faly mahalala anao izany raha nabavy. Toraka izany koa ary nada. Mbola afarako ary ianao amin'ny fianaratsona rehefa vakansako. Ka ahoana? Miala tsiny aloha raha nabavy fa efa zavatra fa izao ny programa satria efa hanomboka hiasa atsoatsy satria efa vita amin'ny fianarako. Dia mba hiasa amin'izay. Ay, arabaina ary fa tafita amin'izany. Dia misaotra. Ka tsy efa mba hanana namana amin'izay kosa ve? Efa eo amin'izany lalan'izany tokoa izao ry Tina. Dia mitsodrana anao ary nada. Ka tantera soma tsara. Ary raha andasy vavy dia ahatra hatramin'ny farany. Misaotra indrindra raha nabavy fa tena fihany tokoa izany tsodranao izany. Dia azadinoana ary rehefa tonga izany androm-pahasambarana izany a. Aza matahotra ianao fehanao indray ve no adino e. Ianao izao no anabavy voalohany fantatro avy amin'iny. Ka inona re anaka tia atao anao fa izay koa moa tia mbola eto am-papirimanana ny trano a. Oako izao fa mbola mainka ampirinentana ihany koa nge ahy fanderam-pitso. Fa izao aloha e, reto avy ny taratasy momba azy dia misy taratasy isan-karazany koa momba ny tany. Izay tsy fantatro marina ny tindra tompoko lahatao. Fa averiko aminareo avokoa. Ary ny acte de décès koa karakaraiko. Dia alefako aty aminareo rehefa vita. Ary farany ny tia misy valizy aron-dehibe iray misy ny momba azy rehetra. Akanjo sy kiraro sy izay nentiny rehetra tany amiko e. Dia misaotra indrindra re anaka fa tonga avasora hamonjy ny asa dia inona moa izany ny teninay farany fa ho lasan'izay anie ny ratsy rehetra e. Ka dia manao veloma ho mandram-piona anareo ary ahy e. Veloma ary dia soavadia e. Dia mba mandefasa ihany taratasy rehefa tonga any alalana ny adresinareo amin'ny raharahanay. Ohatra e, saika adiny tokoa ny amin'iny. Izay rehefa veloma daholo e. Ahoana ary miora? Ahoana ary neny? Totely mianaka nareo no namangy anay tao aoriana amin'ny fikambanana ka inona no ifandraisanareo tamin'ny tompoko lavatiko? Miala tsiny tokoa zary neny satria hatramin'izay ohatra ny nanao fangalam-pery fotsiny noho ny tsy fahafantarantsika. Ka izao no izy ry neny. Endry miora? Ndraiky no tale jeneralin'ny zareo ao amin'ny asa. Izay roa koa tsy mahalala ninina fa dia nanambatra fity fotsiny satria samy ray fianarana. Ay ve? Tena sahala amina fangalam-pery tokoa
koza amin'ny fiainantsika izany anakaraka ny voalazanaoko. Dia miandry ny fanapahan-kevitra Joary fotsiny aho vao ilaza amin'ny Papa sy Mama. Enao ve zany Joary a? Engo tsara zany rineny a. Aza matohatra fifa ao anatin'ny asa zao ka tsy ho ela tsony fa volana vitsivitsy dia iravintsika hitsena an'le fahasambarana niritsika hatramin'izay. Oay, misaotra lesy malala. Dia avelao ny lasa rehetra fa fahatsiarovana ny sisa raha ilainy izany. Dia mirary soa raha mitsidrano anareo roa anona tokantrano soa e. Ka maharetaka ninona manjona falina tomany a. Aoka tsy ampivany efa nakamban'Andriamanitra. Indray tena mamy dia mamy ange izany tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny izany e. Dia mbola velom-pisaorana ihany re izahay ankiziny eny a. Raha mandinika anie nareo dia ohatra ny hoe zavatra tsy nampozina daholo ireny zavatra nitranga tamin'ny fiainantsika ireny e. Ka tsy ny tsara ihany angerineny no azontsika avy amin'Andriamanitra fa ho ihany koa ny ratsy. Ianao ihany indray ve no andeha ao atoron'izany? Lasa izay ny ratsy fa omeny fiainana vaovao mahasotsika ankehitriny. Eny anaka fa dia raina ane izy a. Lehibe marina ny famindram-pony. Dia miomany ilary Joary fa anio ihany a dia anambarany faniritsika. Dia anjaran'ny zareo indray no miara-misafidy ny daty malaza. Sa hoana ozy ala? Izay mihitsy no izy ka. Fa inona indray moa no anakana an'izany e. Satria fa vity ny fangalam-perom-maizim-bolana fa hiposaka kosa ny masoandro mpitiavantsika. Zany ity. Tena marina lesy izany a. Ndry retonareo roa kely. Sao tokoa ny anjara sy ny lahatra. Ndry ary tomitomany izay neny fotoana. Raha masom-pifaliana io anaka. Dia ho tokantrano pahasambarina tokoa anie ny tokantranonareo roa kely. Ao arary ny ora sy nahoroko izany temy mamineny izany a. Eo ary. Fangalam-perom-maizim-bolana nosoratany Raja Jean Rivo, novelominy Faly, Rakoto, miaraka amin'ny Ony Miajanirina, Saloy, ny Ravo. Nandry feo sy nanatotosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.